mampianatra mba hifankaty fofontsikindray nanino pitso mampizay tainy Jesosy atsika rehetra dia tainy Jesosy koa pastira mianakavy dia mirary soan'ny akiradio amin'izao natakarany vahavitotaona izao dia nitahinay foana ny akiradio nampandrotsirotsy anay any am-piasana foana namelombelona ny ara-panahinay foana ny akiradio dia mbola manasa anareo tsirairay avokoa ianao izany ao amin'ny akiradio tena hoe milamina ao mandeha toroteny mandeha hira mandeha zavatra rehetra ao dia tontolon'Andriamanitra ariavako fa tena milamina ny tontolo andro dia mirary izany akiradio izany ho be foana ny mpanaraka be haino ahita fahasoavana tahaka anay reto eny mihoatra an'izay azonay asa hoen'olona mihaino izany akiradio izany tena hoe milamina ny ao dia tainy Jesosy atsika rehetra haleloia amen. Faly miarabantsika rehetra indray amin'ny anaran'i Jesosy izay mpanaraka sy mpiaino ny akiradio izay nahatratra amin'ny fahafito-taona nanaovana ny fitoriana sy ny tenin'Andriamanitra sy ny hira fiderana tamin'ny alalan'ny teonjapety. Andriamanitra ne hitahiry sy hampitombo ny fahasoavana an'izao onjam-pe izao ho maro ane ny fanahin'ny olona voavonjy sy azo hery amin'ny alalan'izao onjam-pe izao. Araka ny tenin'ny soratra masina manao hoe fanantenana no hamonjenan'ny mino amin'ny Romanina 7:20. Ny andon'ny lanitra sy ny tsiron'ny tany ane ho anareo mivady sy ny ankonanareo izay angadina ananana sy vinahitana izao akiradio izao izao onjam-peo izao dia Andriamanitra manakare-pahasoavana ihany koa mba sy tahiranareo mandrakariva dia anty amin'ny fanaovanareo ny asan'Andriamanitra. Eto am-pamaranana dia misy fijoroana vavolombelona kely ataoko nefa lehibe amin'Andriamanitra izany fijoroana vavolombelona izany. Nandritry ny fito-taona izay no nanarahako an'ity akiradio ity dia ny zavatra tsapako sy zavatra lehibe teo amin'ny fiainako sy ny fiainanay menakavy kely dia ny fahasoavan'Andriamanitra nirotsaka teo amin'ny fiainanay menakavy kely teto amin'ity akiradio ity dia noho ny valim-bavaka maro izay niraisiko teto ka dia manentana antsika koa tsy saraka amin'ity akiradio ity sy azoto sy tory sy ny fanaovana asan'Andriamanitra eto amin'ity akiradio ity indrindra sy ny fankatoavana ny didin'Andriamanitra dia mametraka mandram-peona vetivety indray tsika dia mahay raiza daholo dia voninahitra n'Andriamanitra rery any. Bon anniversaire akiradio. Tainy Jesosy daholo antsika rehetrarehetra izay tsy mitapaka mihaino manaraka ny fandaharana akiradio miarahaba ny akiradio amin'izao andro lehibe ho an'ny akiradio andro fahafito ny fitsengeranan'ny taonan'ny akiradio. Miarahaba manokana ny pastera mivady izay mikarakara izay mikolokolo ny akiradio. Jesosy any mbola hitantana homba anareo mianakavy sy hanolo-tsena anareo isanandro indrindrandrindra hampitombo hositra ao anatinareo hatrany hatrany. Dia tainy Jesosy dia mirary soa ho an'ny pastera mianakavy sy atsika rehetrarehetra izay manaraka ny akiradio dia bisous mamy be. Tainy Jesosy tianay be nareo. Alléluia. Tainy Jesosy daholo tsika rehetra dia miarahaba amin'ny pasteur mivady koa dia miarahaba ny akiradio moa amin'izao fahafito-taona izao dia raina Jesosy nitantana nandritran'izay taona maro izay dia izany radio izany moa dia tena hoe faly manana an'izany afaka inoana isanandro mihaino hira mihaino toroteny izay tena hoe mamelona ny ara-panahy dia mirary an'izany radio izany hoe tena hoe mbola hikasika fanan'olona maro foana tena betsaka ny olona voavonjy amin'ny alalan'izany radio izany dia mampaheranareo vady foana koa izay mikarakara an'izany isanandro
satria raha tsy teonareo dia tsy nisy zany radio zany dia jesosy anie a tahiranareo mivady foana, mafiry anareo mivady foana amin'ny zavatra rehetra zay atao a, dia izy ombanareo hatrany dia miarahaba ny akira radio, tahin' Jesosy daholo tsika rehetra.